Manina ro sinovo tonga eto amintsika ireo no mahalava resaka tsika malagasy tena tokony mbadinina kely izay ry mpitondra fanjakana satria isaky miresaka sinoa dia tsy maintsy misy tantara lava be foana mikasika an'izy ireo. Ivadika koa sika eo amin'ny sehatry ny ara-toekarena rano ray fotsiny anisan'ny tena naoraka ihany koa maly androany mikasika ny fanekeny ny filakevim-pitatana ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny hanomezana ny Madagasikara an'ilay vola izay mahatratra any amin'ny 5 sy 300 tapitrisa dolara amerikana izay entina noanana indrindra sy ho fampiakarana ny toekarena malagasy. Nakatoavy ny filakevim-pitatana ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI tamin'ny 17 Jolay lasa teo. Ny fandaharan'asa ny Madagasikara niarahana tamin'ny FMI, fandaharan'asa mandritra ny 3 taona natao hanarenana ny toekarena. Ny tanjona dia ny ampiakarana ny tany arikarena ary ny fialana tsikelikely ao anatin'ny fahantrana. Mitentina 430 teboka 7 tapitrisa dolara ny fifanarahana mikasika ny FEC na ny facilité élargie de crédit raha ny fantatra nandritra ny tafa tamin'ny fampalala vaovao no tanterana teny Antaninarenina androany. Tsy tanjona akory ny FEC fa dingana ihany. Betsaka ny ezaka efa natao, maro ny fanavaozana efa natomboka ary tohizana izay fanavaozana izay mba ahafahana manarina ny toekarena. Misy vola natokana ny tahirim-bola iraisam-pirenena zany hanoanana antsika dia mitentina eo amin'ny 387 millions de dollars izy io mandritra an'izay taona izay ary amin'ny voalohany ity volana aogositra ity dia efa ho azontsika ny ampan'izay izay mitentina eo amin'ny 45 millions de dollars eo ka ny 35 millions amin'izay dia natokana ho amin'ny aide budgétaire ary ny 10 millions à titre ny aide à la relance de paiement zany hoe ahafahantsika miatrika ny fanajotosana ireo opération maro samihafa mifandraika amin'ny varatra ivelany. Tsy dia naolava resaka be mahakasika an'izy fa fitindry fotsiny amany hoe voalohany programme moa zany dia eo fampiakarana vola miditra amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny hetra sy ny ampatsarana zany eo ihany koa ny fanatsarana sy ny fampianana ny fandaniana zany hoe fajerevana manomboka eto zany mba ho tena ny fandaniana daram-pahamehana no jerena manokana. Eo ihany koa zany ny hijerena anatin'izay ny mba ho atao daram-pahamehana anatin'izay ny fandaniana sosialy. Nosoritany governoran'ny Banky Foben'ny Madagasikara fa fandaharan'asa ny fanjakana malagasy izy io ary narafitra nandritra ny fotoana maharitra. Isaky ny enim-bolana raha ny fantatra dia isy ny tombana izay ataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ary miankina amin'izay ny famoahana indray ny vola ambiny. Voalaza fa mety hisy ny famerenam-bola raha toa ka tsy manana fahavononana hanao ny fanavaozana efa nosoritana i Madagasikara.